Fatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Afakasika tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, izay tsy namelanay ho irery fa mbola nanome ny fanahy masinao ho anay, izay mangataka azy sy mangetaeta ny ampiatrano azy. Misaotra indrindra ry telo izay iray, tamin'ny nanomezana ho anay ity tombo taona sy tombon'androm-pahavelomana ho anay tsiraray avy. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izahay amin'ity maraina ity. Miarahaba sy miankohaka manoloana ny fahalebiazanao sy ny fahefanao, araka ny teninao milaza fa amin'ny anaranao Ray no andolean'ny lohalika rehetra, mba hahazoany fianakaviana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany anarana, mba homeny anareo araka ny haren'ny voninainy, ny mba ho atanjaina fatratra amin'ny fanahiny sy ny toe-panahinareo. Mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, ka maka sy orona mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra, ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany, ary hahavony sy alaliny, ary alala ny fitiavany Kristy izay mihoatra ny fahalalana, mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Anio ao Jesosy Kristy Tompo dia miatoraka manokana eo anatrehanao, mivavaka ho an'ireo izay miaino ity fahatsim-panahy ity amin'izao maraina izao. Mivavaka ho an'ny olona izay mbola hiaino rehefa ho zaraina tsiraray izany fahatsim-panahy izany, ho an'ireo olona izay mifandray aminay tsiraray avy, mba handre koa ny teninao. Mivavaka ho an'ny isam-pianakavianao Kristy Jesosy mba tena hiaina sy hahita traikefa tokoa izahay fianakaviana tsiraray avy, ka hahatsapa ny fahalebiazan'ny tso-drano avy aminao. Mivavaka ho an'ny raibe sy ny renibe, ireo fianakaviana izay mifamatotra aminay, na akaiky na ny lavitra, mba ho lava andro iainana hanompo anao izy ireo, hanana fahasalamana ara-panahy, ara-pihetsem-po, ara-batana. Mivavaka ho an'izay manambady sy mananjanaka ao Jesosy mba ho feno ny fifalianao ny tsiraray avy, ka hivelatra sy hitombo amin'ny fahalalana tsara anao. Ka izany ny fifalianao sy ny fiadananao izany no iainanay sy hozarainay eo anivo ny tokantranonay sy ny tokantrano kristianina rehetra, ary hahatonga anay hiaina marina ny fifandraisana lalina aminao Tompo Jesosy. Dia aro-tsay aminay ny fanahy masinao, mba hahazoanay tsiraray avy miaino sy mandray ny fahatsim-panahy avy aminao, izay entiny ity mpanomponao eo ambany fitsilovan'ilay fahazavanao sy ny famirapirantanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta no anandratana izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Ampifaliana sy ampitiavana no iarabako anareo ry ava-malala rehetra ao amin'ny Tompo amin'ny alalan'izao fahatsim-panahy izao. Iarabako anareo nahatratra ny taona vaovao, ary dia fifaliana sy ampanetretena mandrakariva no azoko miatrano amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ity maraina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika ny fahatsim-panahy dia ao amin'ny Jaona 3:2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, mangataka ao mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany.
Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no azahoantsika mandray ny lohateny hoe raiso ny firarian-tsoa avy amin'Andriamanitra. Raiso ny firarian-tsoa avy amin'Andriamanitra. Jaona apôstôly malala an'i Jesosy Kristy Tompo eto no manoratra taratasy ho an'ny mpino kristianina mahatoky an'i Kristy Jesosy tao amin'ny fiangonana iray tany Azia Minora. Antsoina hoe Gaio io kristianina io. Anio koa dia mitodika mivantana amintsika izay mino an'i Jesosy Kristy Tompo izany tenin'Andriamanitra izany. Izao sy anao ilay Gaio indray eto, raha tena mino tokoa ilay mpamonjy isika. Efa nanomboka sy nisokatra andro vitsivitsy izay ny taona vaovao. Maro ireo firarian-tsoa efa natolotsika ho an'ny hafa. Tsy vitsy koa ny firarian-tsoa izay noraisintsika tamin'ny hafa. Fa efa mpanangataka ve izao sy anao hoe raha Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta no mirary soa sy ho anao amin'izao taona vaovao izao, inona re no ho lazainy amiko sy aminao? Misy 3 karazany ny firarian-tsoa atolotry ny Tompo amintsika amin'izao taona vaovao izao. Ary dia ambarany amintsika amin'ity andro anio ity. Ka tiany mba hiainantsika sy ho tadidintsika mandritra ny andro sisa ahavelomantsika. Firarian-tsoa voalohany atolotr'Andriamanitra ho asianao dia faniriany ny hambinina sy androso miaraka amin'Andriamanitra isika. Ny fanirian'Andriamanitra dia ny itombon'ny fiainana ara-panahinao miaraka aminy. Ary koa ny fanambinany izany ara-panahinao izany. Ny teny hoe fanambinana amin'ny teny vahiny ary raha alaina amin'ny teny fototra dia prospérer. Teny Grika izy io ary rehefa dika dia teny roa no natambatra. Izany hoe prospérer égale bien ou bon plus voie ou chemin ou sentier. Noho izany no hoe ambinina na ny prospérer dia milaza sy manambara araka ny fanazavana tsotsotra teo ambony. Olona iray mandeha amin'ny lalana tsara sy marina. Raha fezana izany dia ny tena fanambinana marina dia azo refesina sy lazaina na ambara fa ny fanahintsika dia mandeha sy mitoetra eo amin'ny lalana marina toy izay any Jesosy Kristy Tompo. Ary izay no nahatonga ilay voasoratra tao amin'ny filazantsara ny Jaona 4:12 hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny firarian-tsoa faharoa, ny mba ho salama tsara ianao. Io fanirian'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika tsirairay avy. Fa moa ve mitovy amin'izany koa ny anao? Ny fananantsika fahasalamana tsara sy tanteraka dia tsy miankina manokana na irery amin'ny Tompo, fa miankina ihany koa amin'ny fitondran-tenantsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra mantsy dia manambara fa ny tenantsika dia tempolon'ny fanahy masina. Izay indrindra ny mahazava-dehibe, ny karakaratsika, hitandremantsika, hitandrovantsika
izany tenantsika izany, izany tempolo ny fanahy masina izany, amin'ny alalan'ny sakafo izay hohanina, rano sotroina, fahazarana izay mahatonga fahasimban'ny toe-pahasalamana tsika tsirairay avy. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ilaza hoe izay afafin'ny olona ihany no hojinjainy. Ohatra hoe raha mihinana siramamy betsika, zavamamy betsaka, dia mazava ho azy fa ho avy ny diabeta. Raha mihinana menaka betsaka, ho avy ny cholestérol. Raha mihinana sakafo betsaka, dia ho lasa obèse. Raha mijangajanga, dia ho tonga ny sida. Raha mifoka sigara, dia ho tonga ny cancer de poumon, sy ny sisa tsy voatanisa. Kanefa Jesosy Kristy Tompo dia mirary soa antsika ny mba ho salama tsara itsika tsirairay avy. Ny firaritsoa fahatelo dia ny idiranao ao anatin'ny planin'Andriamanitra. Ny bokin'ny ohabolana 7:120 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe maro ny hevitra ao am-pon'ny olona fa ny fisainan'i Jehova no haharitra. Andriamanitra mihitsy eto no milaza sy mampatsiahy antsika tsirairay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo fa aoka ho izy no tompon'ny fikasantsika, izy no mpanapaka sy mpandidy izay faniriantsika. Tsy isika mihitsy no andidy sy hibaiko azy, hanatanteraka izay nofinofina ny faniriantsika, fa isika no mila manaraka sy manao ny sitrapony ary koa manaiky izay baikony sy izay hitondrany antsika araka ny planina izay efa nomaniny ho antsika tsirairay avy eo amin'ny lafim-piainantsika. Ry hava-malala rehetra amin'ny Tompo, amin'izao taona vaovao izao ary, aoka isika tsirairay avy ametraka izay fikasana, faniriana eo ambany sy ao anatin'ny planin'i Jesosy Kristy Tompo izay efa nomaniny ho ahy sy ho anao. Aoka isika anana etaeta lalina ao anatintsika ao ka hahita ny fanambinana ny fanahintsika, hazahoantsika mandroso sy miaina trany ao amin'ny lalan'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Dia ho tanteraka amintsika ny fanirian'Andriamanitra sy ny fikasany hatr'izay ny mba hahasalama ny mpino rehetra ka ahitana ireo fitahiny hatrany eo amin'ny lafim-piainantsika. Anio ary raiso ny firarian-tsoa avy amin'Andriamanitra amin'izao taona vaovao izao dia ho tanteraka amintsika ny teny nambaran'i Paoly apôstôly milaza hoe ry malala mangataka ao mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Vavaka isika. Faly ny fonay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Hainao Andriamanitra mihitsy no mirary soa ho anay, izay manaradia anao, izay mino anao, izay manaiky anao Jesosy Kristy Tompo ho tompo sy mpanapaka ny fiainanay, ary ho anay izay manaiky ho tarihan'ilay fanahy masinao. Misaotra Jesosy eo, mankasitraka fanahy masina fa nampatsiahivinao amin'ny alalan'izao teninao izao, fa malala eo masinao izahay, ary mirary soanay ianao Andriamanitra ny
hanambinanao sy ny handrosoanay miaraka aminao, Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Mbola tsy afa-po ianao fa mbola nirarosoanay tsirairay avy ny mba ho salama tsara izahay tsirairay, na ara-panahy, na ara-tsaina, na ara-batana. Misaotra mankasitraka hibebahanay sy fonanay ao anatrehanao tamin'ny fanimbanay ny tempolon'ny fanahinao masina, fa amin'izao sisa izao kosa izay Jesosy dia hanaja izany tempolon'ny fanahinao masina izany amin'ny fikarakaranay sy ny fitandrovanay fatratra izany tempolonao izany. Tsy mbola nionina ianao tamin'ny firarian-tsoa anankiroa, fa mbola no amafisinao ny firarian-tsoanao fahantelony hoe ny idiranay ao anatin'ny planina izay efa nomaninao anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy misaotra Andriamanitra Ray amin'ny fanomananao ny planina amin'ny atsipirian'ny fiainanay, na mety izay tsy fantatray sy tsy takatray, mety tsy araky ny eritreretinay sy ny fanindrinay, fa androany ianao dia nampatsiahanay hoe efa nanomana planina tsara ho anay ianao, dia anjaranay tsirairay avy ny miditra sy manaiky izany planinao izany. Faly ny fonay Andriamanitra, faly izahay satria amin'izao taona vaovao izao tokoa dia ilay Andriamanitra mpahary anay, ilay namorona ny tany sy ny lanitra ary namorona anay nitovy endrika tahaka ny Jesosy Kristy zanany, no mirarosoanay tsirairay avy, dia raisinay, rombahanay, fikirinay izany teninao izany, izany firarian-tsoanao izany, ary dia mankasitraka mankatelile. Tehirizo ho vita tombo-kase ao am-ponay sy tombo-kase eo an-tsandrinay izany firarian-tsoanao izany Jesosy, manomboka amin'ity andro anio ity izay milaza aminay manao hoe ry malala mangataka ao mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Ho tanteraka tokoa aminay tsirairay avy anie izany tso-dranonao masina izany, dia ho farananay amin'ny amen sy ny aleloia. Ho anao ny dera sy ny aza, ny voninahitra sy ny fankalazana ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Aleloia, amen. Mahereza matokia minoa raisoa ny firarian-tsoa izay natolotr'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomposoa teo ambany fitarian'ny fanahy masina. Tahiny tompo daholo ry ava malala rehetra amin'ny tompo.